Anio Alahady fa 20 ny volana Septambra taona 2024. Alahady fa 10 manaraka ny Trinité ary mbola ibanjinantsika hatrany ny loha hevitra manao hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana an'Andriamanitra ary havana dia andeha ho vakintsika eo am-pitsanganana ny Salamo 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 7:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary aorian'izay dia ataontsika ny hira 420. Ny hira 420. Iaraka hanonona fiderana isika miaraka amin'ny mpanao salamo manao hoe mirafy iram-baovao an' Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandrony masina nahavitany famonjeny. Jehova efa nampahafantatra ny famonjeny teo masiny jetilisany nanehoany ny fahamarinany. Efa natsiaro ny famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamantsika ny vazatany rehetra. Miobio an Jehova ary tany rehetra, velomy ny oboka mihira. Mankalaza an Jehova amin'ny lokanga, dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana, amin'ny tropetra sy ny fitsofana ny anjomara, ka miobio anatrehan'i Jehova mpanjaka. Amen.
Hivavaka isika ry havana. Indre mahagaga eo masonay Andriamanitro, ny faharinao, ny fahatsaranao, ny lanitra sy ny tany mitory ny voninahitrao, ary ny voary manontolo dia maneho fa mahagaga eo masonay ny asan-tananao. Tsara ianao Andriamanitra, mpanao ny tsara ianao. Ko ankehitriny ry Andriamanitra ray zanaka fanay masonao, hihira sy hankalaza ny anaranao izahay, raha mbola velona sy miainako. Hitory ny fahatsaranao izahay, raha mbola velona ny ainay. Andriamanitra rainay eo, indreto ary izahay fiangonanao, miaraka amin'ny mpino rehetra maneran-tany, miaraka miombona amin'izao fanompoana izao. Entina anehoanay izany, fa Andriamanitra be hery ianao, be voninahitra ianao, ary Andriamanitra ilay tomponay anio sy ho mandrakizay ianao. Ko ankehitriny Andriamanitra, meteza ianao aminay tsirairay avy, meteza ianao hampahatsiaro ny voninahitrao sy ny famonjena efa nataonao anay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary aoka ny fanahinao ane, hitoetra aminay, azonay fifaliana mandrakariva, azonay manana fifaliana anto an-tranonao, ary azonay mikatsaka mandrakariva ilay fiadananao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay tomponay, mpanjakanay, no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Izao dia ataontsika ny hira 5:70 ny andiny voalohany, angatahantsika ny fanahy masina. 5:70 ny andiny voalohany, ataontsika mialohan'ny famakiana sy ny vavaka. Hivavaka isika. Fanahy masonao, mitary lalana anay. Andriamanitra, nandefa ny teninao ianao, ahasitrana sy hanafaka anay amin'ny ota sy ny fahotana rehetra. Sarobidy sy toko anay Andriamanitra, ianao miresaka aminay. Koa ankehitriny ary izay, dia maniry indrindra ilay teny velona sy fiainana ao aminao. Koa ankehitriny Andriamanitra, dia mangataka hatrany izay ilay fanahinao ho aminay. Ambomba ny teny ianao, ka mba hipaka sy hamoha aty anatinay ny teny izay ho renesi ny fitsofinay. Ampianaro ary izay Tompo, mba hiaina ao aminao mandrakariva, hivelona amin'ny teninao, ary hapiatra izany ho fiainanay, mba hahatonga anay ho tanteraka tsy hanan-tsiny amin'ny fiavianao Jesosy Kristy Tompo. Mahatoky izay Andriamanitra, fa mialo lalana anay hatrany ny fanahinao masina amin'ny teny izay ho vakinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hamaky ny soratra masina sika ry havana. Fanakiana taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy 20, ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 13. Exodosy 20, ny andininy 17 ka hatramin'ny andininy 13. Fanakiana vaovao hitantsika amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka Matthieu 20, ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 15. Matthieu 20, ny andininy 1 ka hatramin'ny andininy 15. Ho faranantsika izany ao amin'ny epistily ho an'ny Titosy 1, ny andininy 5 ka hatramin'ny 7.
Titositoko voalohany ny 5 ka hatramin'ny 7. Rehefa hitsy zany dia andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: Aron rafozan'i Mosesy taminy, tsy tsara izao zavatra ataonao izao. Samy horeraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao, fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao, ka tsy ho zakanao reriny ianao izao. Ary ankehitriny dia maneky ny teniko, fa noro-hevitra anao aho, ka Andriamanitra ane ombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra, mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Ary ampianatra azy ny didy sy ny lalàna izay mety alehany sy asa izay mety ataony. Ary mizaha eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra. Dia lehilahy marina izay tsy tia kolikoly, ka manendre mpife 10 sy mpife 100 sy mpife 50 ary mpife 10 ifehy azy. Ary aoka ireo no tsara ny olona mandrakariva, ka ny ady lehibe rehetra no aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra kosa dia aoka ho tsarainy ihany. Dia ho maivamaivana kokoa aminao zany, ka dia hiara-mitondra aminao ireo. Raha hanao arak'izay zavatra izany ianao, ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra, dia haharitra ianao. Ary izao olona rehetra izao koa dia ho tonga soamatsara any amin'ny tany. Dia nanantona Petera ka nanao taminy hoe: Tompoko, impiry moa no anontany-dralahy amiko ka avelako izy? Hatramin'ny 7 va? Ho Jesosy taminy: Tsy lazaiko aminao hoe hatramin'ny 7 ka hatramin'ny 770. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hidinika amin'ny mpanompony amin'ny volany. Ary raha vao nidinika izy dia nisy anankiray nentina teo aminy izay nitrosa talenta iray alina. Ary satria tsy manan-kaloha izy dia nasain'ny tompony hamidy izy sy ny vady aman-janany mba ny fananany rehetra andoavana nitrosa. Dia nenkohaka teo anatrihan'ilay mpanompoka nanao hoe: Tompoko, omeo andro aho fa alohako ny anao rehetra. Ary ny tompony izany mpanompo izany dia honena azy, ka nandefa azy sady namono trosany taminy. Nefa noho nivoaka izany mpanompo izany, dia nahita mpanompo namany anankiray izy, ary ny trosa dia nary izato taminy. Dia nosamboriny izy ka notrahona sady nataony hoe: Aloavy izay trosako aminao. Fa niankohaka ilay mpanompony namany ka nifona taminy nanao hoe: Omeo andro aho fa alohako ny anao. Nefa tsy nety izy, fa lasa nampanao azy tamin'ny tranomaizina mandra-pandohan'ny trosa. Ary no nihitan'ireo mpanompo namany izay efa natao, dia nalahelo indrindra izy ka nandeha nanambara tsara tamin'ny tompony izay zavatra rehetra izany. Dia nampanalain'ny tompony rahalehilahy ka noteneny hoe: Ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoky ilay trosa rehetra taminao satria nifona tampoka ianao. Moa tsy tokony mba ho amindra fo tamin'ny mpanompo namanao koa va ianao, tahaka namindrako foko taminao? Dia tezitra ny mpanompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohan'ny trosany rehetra. Ary tahaka izany koa no ataony ndraiky izay nan-danitra aminareo, raha tsy samy mamela ny rahalahinareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izao no amelako anao tany Kreta, dia ny andaminanao izay tsy mbola tanteraka sy anendrenao olona amin'ny isan-tanàna araka ny nandidiko anao. Raha misy tsy manan-tsiny dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba hampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fatratra, tsy mora tezitra, tsy mpimamlinady, tsy mpikapoka, tsy arena maloto, fa mampiatrano vahiny, tiany tsara, mahony tena, marina, masina, mahony po, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba haizany ananatra ny fampianarana tsy sisy kilemo sady andresy lahitra ny mpanohitra. Amen. Ray masino, mana-masinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
hiomanantsika amin'ny toriteny sy amin'ny fandraisana ny afatr'Andriamanitra ry havana dia andeha ataontsika ny hira 12:9 voalohany. Isitsangana isika. Mipetraka amin'ny fiangonana. Favaka isika ry havana. Ray malalo, rainay izay any an-danitra mideranao sy mankalaza anao zahay zanakao noho ny fahasoavanao aminay. Misaotra ny amin'ny aina velomana. Misaotra ny azahoanay mitoetra atao tranonao ary maminay loatra ty tranonao ty mpamonjy eo. Ary misaotra ny amin'ny teny homaninao anay avy any an-danitra, satria anao any an-danitra izay kosa omenao iandraikitra ny asanao mandritra ny fotoana ivahininay eto amin'ity tany ity, meo anay ny teny sazanay mpamonjy eo. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Titosy toko voalohany. Titosy toko voalohany. Titosy toko voalohany ny andininy fahafito ry havana. Titosy toko voalohany ny andininy fahafito. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra. Hatreo. Donc averintsika hoe fa ny mpitandrina dia tsy maintsy tsy manan-tsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra. Dia raha ao amin'ny baiboly sasany zao eo amin'ilay mpitandrina misy hoe deux, misy deux kely io. Dia le deux kely io ambany misy hoe episcopo. Episcopo. Le teny grika moa zany episcopo. Zao ry havana no afatra ho antsika. Miteny amiko ny tompo miteny aminao izy ary ambarany mahay anao anao. Dia ny hoe mpitandrina ny an'Andriamanitra za sy anao. Le hoe mpitandrina episcopo, io nanome hoe évêque. Io nanome hoe évêque. Raha fitinina zao afatra zao dia hoe tsarovy fa ianao nge dia nataon'Andriamanitra hoe évêkany, évêkan'Andriamanitra ianao ry havanao. Tsisy resaka hoe katolika eto fa hoe io le teny grika za sy anao, évêkan'Andriamanitra ry havana. Ary atombo eo amin'ny ankohonany zany. Mahatsara an'le hoe évêkan'Andriamanitra mantsy za dia hoe fandraika fiangonana zany. Zay le izy. Ary amin'ny fandraika fiangonana dia mahatsiaro an'le fampianarana mazatra tsika misy karazany telo ny fiangonana. Ny ankohona koa ny fiangonana misy atsika ary koa ny tany sy ny firenena misy atsika fiangonana daholo zany ry havana. Ary rehefa amin'ny ankohonanao ianao meteza ho évêkan'Andriamanitra. Atao mpiangonana ianao meteza ho évêkan'Andriamanitra. Eo amin'izay taorana misy ianao ny fiarahamonina sy ny fitantanam-pirenena tsarovy fa évêka an'Andriamanitra ianao, évêkan'Andriamanitra ianao. Dia io le famaritana ny atao hoe évêka hoe mitandrina ny an'Andriamanitra, mitandrina ny an'Andriamanitra. Engane ka hoy izany isika menakavy anova ny lasy ny tsaintsika zany ny amin'ny antom-pisitsika sy ny fomba fanompontsika le mitandrina ny an'Andriamanitra. Dia hoe mpitandrina ny an'Andriamanitra dia zao. Samihafa ny fantikandro zareo mpahay grika an'io. Le hoe mitandrina le teny grika dia hoe misy mandika hoe surveiller. Surveiller ohatrany hoe surveillant général ny ampianarana.
misy dika teny tsaratsara kokoa ry havana de hoe veiller sur tahaka ny ray aman-dreny a miveiller amin'ny zanany, veiller amin'ny ankonany, zay le izy, zay le hoe mitandrina, tsy surveiller fa veiller sur. Ry havanao saotra ny tompo isika ny am'izany andraikitra tsy manam-paharoa sy anaram-boninahitra men'Andriamanitra tsika tsiraray ambony noho ny anarana rehetra hoe za sy anao evekan'Andriamanitra ry havanao. Nde ara-jerentsika ny andrasana am'izany eveka an'Andriamanitra izany. Ery amin'ny andininy 5 ry havana, ery ny andininy 5. Lasainy izy aloha am'le perikepe tsy manatsiny tsy mitombo teny fantatra, tsy moratezitra, tsy mpamliana azy, zany a faharoa zany fa ny fahatserovatena ny maheveka aloha ry havana. De eo amin'ny andiny 5 ny andraikitra voalohany de mitana mafy ny teny marina araky nefa nampianarana mba aizany ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andesy lahatra mpanohitra. Le evekan'Andriamanitra zany matsiaro izy iraky ny rainy any an-danitra zany ange le izy de hoe izy a olona vontony tenin'Andriamanitra, zay ny fahamarinana voalohany, eveka vontony tenin'Andriamanitra, zay le izy, vontony fampianarana tsy misy kilema. Ery amin'ny andininy tapany faharoa amin'ny andininy 5 ty hoe tsy misy kilema. Andininy 7 hoe teny salama, fampianarana marina, fampianarana madio ry havana de manome fahasalamana, manome fahasalamana fanalo, manome fahasalamana saina, manome fahasalamana nofo ry havanao zany. Ary zany ny zavatra voalohany ambara amintsika. Misy fampianarana mahafinaritra fa fampianaran-diso, misy fampianarana mahafinaritra fa ozy izy Paoly amin'ny Timote tandre fa misy fampianarana hoe fampianaran-demonia. Fa zany ry havana ny zavatra andraikitra tsika amin'ny maheveka ary amin'ny ankonana zany hoe amin'ny fiangonana tandremako tsara tsisy fampianaran-diso isosoka ao. Zany fahavalo voalohany mahazo ny fiangonana, le fampianaran-diso ry havana. Fotoanan'ny valim-panadinana moa sy ny fanadinana moa sika ry havana zao. Asanareo na mahafantatra ray aman-dreny fa maromaro ny ray aman-dreny ohatran'izany hoe faly fotsiny izy afaka fanadinana ny zanany, faly izy hoe mifindra kilasy ny zanany fa tsy fantany inona ny anaran'ny zanany any am-pianarana any. Ianao ve ry havana faly ve ianao fa hoe manao sekolelaty ny zanako ao, manao katekomena ny zanako ao, fantatrao ve ny zavatra ianarana eo, evekan'Andriamanitra ianao e. De hoe fantaro ny zavatra ianaran'ny zanako ao, zany hoe evekan'Andriamanitra. Ato amin'ny fiangonana evekan'Andriamanitra ianao hoe tsy ohatrany tsizy zany ohatrany tsizy zany eo amin'ny fitondram-pirenena ianao evekan'Andriamanitra ianao, adidinao mampandroso ny filazantsary ary averiko tsara raha madilo ny sofintsika raha te hampandroso ny Madagasikara ozy izy paster ami, raha te hampandroso ny Madagasikara hampandroso ny filazantsara, raha te hampandroso ny Madagasikara de hampandroso ny filazantsara. Eo de misisika ny devoly hoe ary ahoana ny laïcité paster, tsy mihainao zany ny evekan'Andriamanitra. Zay fahamarinana voalohany hoe evekan'Andriamanitra ianao, mitandrina en'Andriamanitra, fantaro zay fampianaran-diso arovy amin'izany ny fiangonan'Andriamanitra, ankonana, fiangonana, firenena. Faharoa indray dia hitantsika ary amin'ny Exodosy ry havana, ny andrasan'Andriamanitra amin'ny evekan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fa 3:20, eo amin'ny andininy fa 3:20. Nde raha antsika mamaky Exodosy 20:20, 3:20. Ny anaran'i Jesosy, raha anao arak'izany zavatra zany ianao ka ilaza izay didy aminao Andriamanitra
dia haritra ianao ary zao olona rehetra zao koa dia ho tonga soamantsara any amin'ny tany. Tady dio ry havano, ary zay mifahamarinana faharoa. Ny evekan'Andriamanitra dia mikendry sy atafititra ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny tany. Ny evekan'Andriamanitra dia mikendry ny atafititra ny zanak'Andriamanitra, ny vahoakan'Andriamanitra any amin'ny tany. Ary azoana manatanteraka an'izany, dia miveille sur izy, mijery ny fandaminana izy ao amin'ny ankonana, ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny firenena. Tsisy fandrosoana zany, ary tsisy fiainana milamina zany, raha tsy misy fandaminana matotra eo ary ajaina. Eto moa zany ny rafozan-dany Mosesy mahita ny avesatry ny asa Mosesy toy zay, tsy ho tafavoakanao io fa mahakay ianao 70 dia zarao aminy ny andraikitra. Ary dia hoe ny andraikitra ao, ny ady madinika rehetra, ny raharaha madinika avelao ho an'ireo 70 reo, fa ny raharaha lehibe ihany no aoka iandreketinao. Ahoana tokoa moa ry havana, raha hoe ianao mahatsiaro tena hoe evekan'Andriamanitra, raha sahirana amin'ny zavatra madinika ianao, tsisy zavatra hoe madinika ka atao hoe ambany na ratsy rehefa ho an'Andriamanitra ry havana. Ary zany le fanetreniteny. Fa hoe raha ohatra ianao sahirana amin'ny asa madinika, tsy misy iandinianao le hoe anaovanao le asa hoe tena mahevekanao. Tantaraiko foana ry havana indray mandeha zay tary amin'ny synodam-paritany tary dia nirava dia izy le pastera hoe avy teny Ambotry Manjaka teny zay toy izy le pastera namany hoe senga ody zao, zahay araka amin'ny siara. Dia napetraka tetsy amin'ny fiara tetsy ambany tetsy izy, fa se zao aiza dia hoe zaho mbola hoe ny alarobia fa manitatra akanjo, manamboatra akanjo zay ozy izy, dia hitady fantsika ozy izy. Ry havano, tsisy maharatsy n'izany hoe mitady fantsika zany, fa araka ty teny ty tsy anjaran'ny evekan'Andriamanitra, tsy anjaran'ny pastera na dia hoe hitady fantsika ry havano, fa rehefa lany fotoana fitadiavana fantsika izy dia tsy vitany le fitaizana ara-panahy, le fampitana tenin'Andriamanitra araka nita eto amin'ny tenin'ny Mosesy eto, le fanoroana lalana amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba ho tody somatsara any amin'ny taniny ny vahoaka. Zany ange le mission ny pastera sy ny dekona sy ny loolona, variana amin'ny zavatra hafa, variana miato torana, variana amin'ny fizahazahoana, dia tiana hoe mission le rehetra nametran'Andriamanitra antsika dia ho tonga somatsara any amin'ny taniny ireo vahoakan'Andriamanitra. Zay nankinina tamintsika ireo. Zay ny fahamarinana faharoa ry havana. Ny eveka dia mpampititra vahoakan'Andriamanitra any an-tanitra, ary asanana mampititra dia hoe hentitra izy, miveille sur izy, hoe miveille izy mba ho atsaina le fandaminana ry havana. Zay le izy. Fahamarinana fahatelo farany dia amin'ny Matthieu ry havana. Fahamarinana fahatelo farany, Matthieu 7:7. Matthieu 7:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia atezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Aviantsika fotra ny hafafa le izy. Dia atezitra ny tompony ka nanolotra azy ho amin'ny mpampijaly mandra-pandohany ny trosa rehetra. Ny evekan'Andriamanitra ry havana dia mikendrika io ny zay hoe andoavan'ny vahoakan'Andriamanitra ny trosany rehetra amin'Andriamanitra, trosa arabola resahana eto. Ny evekan'Andriamanitra dia mikendry ny zay hoe andoavan'ny vahoakan'Andriamanitra zay
trosany rehetra amin'Andriamanitra. Resabola zany, resabola. Taditsika le tantara malaza be ty tantara tya. Misy lehilahy anankiray nindrana vola ray alina, talenta ray alina, de hoe vola be zany, tsy voalohany le izy, taraina tany am'le tompotrosa izy namindran'le tompotrosa foa tsy nikatrainy. De io voaka avy eo am'le tompotrosa fanena amin'olona zay hoe manana trosana denaria 100 aminy, tsy namindra fo tam'le olona nanana trosa kely taminy Jesosy. De tena hoe testre. De ozy izy Jesosy zao, aloha avy io, aloha avaingana io, enao tsy namindra fo, za koa tsy amindra fo aminao. Ary zao 4:7, tesitra tompo ka nanolotra azy ho amin'ny papijale mandra-pandoha ny trosa rehetra. Le baiko zany avereny le trosa, avereny le vola, de hoe izy amerina le vola, de hoe ambara-paveriny le vola, de atolotra izy hoy Jesosy, atolotra le olona tsy malotrosa, atolotra ho amin'ny papijaly mandra-pandohany trosa rehetra. Atolotra Jesosy amin'ny papijaly ianao rehefa tsy maloha ny trosanao aminy. Inona ary ty papijaly ty ry havana? Ny papijaly de faran'izay tsotra, zay mahatonga anao ao anaty fijaliana. Mety circonstance mpiainana zany, mety olona zany mampijaly, mampahory. Manomboka izao anao rehefa mijaly, rehefa mampahory havana, ao anaty fahoriana ry havana, de hoe andrasainy aloha andinitenany amin'ny trosako amin' Jesosy fa misy tsy voalohako fa sao de hoe za le mba natolony tamin'ny papijaly. Ary rehefa tony amin'ny papijaly ianao zany hoe le circonstance na le olona, maro ny mpandinika amin'ny fo ry havana no miteny hoe atolotra eo an-tanan'ny Satana ianao ho ampijaliana. Zany ry havana amin'ny mazava-dehibe anty hoe adity ara-bola ty eo anivon'ny fiangonana. Asa atao ambinambin-javatra hoe ataontsika sitrapontsika, manara-pontsika fa ny aty ihany no ampandeferina. Faranana zao teny zao. Ry havana malalo. Zany hoe vekan'Andriamanitra zany faly izy mahatsiaro hoe vekan'Andriamanitra, satria hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany. Ary de satria voasoratra ny an-danitra ny anarany iran'Andriamanitra izy hoe vekany ety, mba hoe ho mpampititra ny vahoaka ho tonga somatsara any an-danitra ihany koa. Ingane ka hoe vekan'Andriamanitra amin'ny ankonanao ianao, mivehenao hoe tsy ny tenanao rery fa ny ankonanao samy voasoratra ny an-danitra ny anarany. Fiangonana tsy mirearea fa tsy amin'ny zavatra hoe fiangonan'ny olona tena hoe voasoratra ny an-danitra ny anarany. Verina fitiavana voalohany araka le rahateo. Ary ty fireneny ty, niza mitondra amin'ity fireneny ty, de hoe mahatsiaro evekan'Andriamanitra manomboka any amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny sefim-pokotany, araka ny teny mazatra antsika, mpampititra ny malagasy tsy vaky vola any an-danitra ry havana. Eo aminareo ny fahasoavan'ny tompo. Amen.
Ivavaka isika ry havana. Andriamanitro, faly izay manana anao. Faly izay afaka miaino anao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary ato anatinay dia mahatsiaro anisan'izay manana tombon-dany izay satria miteny aminay mandrakariva ianao. Andriamanitro, nampahatsiaro anay ianao ny antom-pisianay sy ny iraka ho anay tsirairay avy amin'izao fandalovanay eto amin'izao tany izao. Nifidy sy ny antso anay ianao ary nametraka anay amin'ny toerana sarobidy hoe hiveky anao Andriamanitra izay. Sehatra maro Tompo no nomena ho anay mba hitondranay tena tahaka ny hiveka. Eo amin'ny ankonanay izany, eo amin'ny fiangonanao izany, ary eo amin'ny tany sy ny fiarahamonina izay misy anay ity. Andriamanitro, mahatsiaro izay fa sarobidy aminay ny anotoro lalana izay nomenao anay, ary maniraka anay hatrany ianao mba hitandrina izay nomenao anay. Andriamanitro, mahatsiaro eo anatrehanao izay fa be ny nampiasanay ny sofinay ity tamin'ny zavatra tsy misy antony. Betsaka ny nampiasanay ny tenanay tamin'izay tsy tokony ho izy akory. Maro Jesosy ny zavatra hoe ao anatinay ao, ary rehefa tsy ao anatinay ilay fanahin'ny fanavahana dia mandaitra aty anatinay ny fampianaran-diso maro isan-karazany. Soa Jesosy fanantsonao hiveka izay mba tena hatsiaro izany eo amin'ny fiainanay ary hitondra izany fitandremana ny olonao sy ny ankonanao izany ihany koa. Tompo, misaotra anao izay androany fa nampahafantarinao anay fa izay tsirairay avy reto dia tokony hitaona ary kendry mandrakariva ny taony tondra ny olona ao amin'ny tany Kanana. Dia ilay tany izay hitondra jonoa sy tantely, ilay tany izay natokana ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tompo, tafiohery mandrakariva izay tsirairay avy reto mba hahafahanay manefa izany, tsy hevitra ny tenanay fotsiny ihany izay fa hevitra ny hafa ihany koa. Ko ampianaro ary izay mba hanana fandaminana matotra, mba hanana fanahany fanoloran-tena ho an'ny hafa, mba hatodiny maro ho any amin'ilay tany izay homaninao Jehovah Andriamanitra ho anay. Andriamanitra, misaotra ihany koa izay androany fa nampahafantarinao anay fa izay reto dia manana trosa tsy maintsy efany eo anatrehanao, ary izay ihany koa dia mpitarika ny olona mba hanefa izany trosa izany eo anatrehanao Andriamanitra. Tompo, ianao mampafantatra anay fa zary fijaliana ho anay ane ary manavesatra anay ny tsy fanaovanay izany adidy miandry anay izany. Jehovah Tomponay io, mangataka aminao izay ny amindranao fo anay ny amin'izay tsy efanay sy tanterakay. Ry Tomponay io, mpamonjy malala ianao, fonjeo re izahay ho afaka amin'izany fahalemeny nofinay izany. Ampatsiarovy anay mandrakariva amin'ny alalan'ny fanainao masina ny tokony ataonay. Andriamanitra, mivavaka eo anatrehanao izay. Fantatray hoe ny vavaka manova zavatra, fantatray fa ny zavatra rehetra dia hainy mino, ary raha ino izay dia hita ny voninahitra ao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Tompo, ampianaro izay, dia feo mandrakariva izay mba ho mendrika anao, ary mendrika ny antso masina izay niantsoanao anay ho hiveka eto amin'ity fiangonana sy ny ankonana misy anay. Petraka eo am-pelantananao Andriamanitra ny ankonanay, mba tena hanana andray hitana ny andraikitra misy azy ny tsirairay avy, mba ankonana anjakan'ny filaminana satria efa nantsoanao ho mpandamina izany ankonana izany izay. Misaotra eo anatrehanao izay Andriamanitra ny amin'ny valim-bavaka izay efa andraisinay taminao, mametraka feno eo am-pelantananao izay ny tanoranao izay hiatrika ny fanadinam-panjakana manomboka ny ampitso. Ianao Jesosy no tokonay sy aronay, ianao no angatahanay hanome ny fanahy ny fahazavan-tsaina fa na hitaridalana ny tanoranao mba hananana izy ireo fitadidiana hatrany. Hanolo-tsaina ianao, hampianatra mandrakariva ianao, ianao no hanala ny tahotra sy ny ovitra rehetra ao anatin'ny fihetrehana izany. Mametraka feno eto am-pelantananao ihany koa izay ho an'ny fiangonana malalanao,
maro Jesosy ny asa andrasanao aminay, maro ny asa izay tokony hampandrosoanay ty filazantsara-nao ty. Ampatsiarovo tena izay, ary ataovinay maminay mandrakariva ny anao fanirakirakao, ny anao zava-dehibe ny asanao, ary ny kendry mandrakariva ny asoty taninay ty. Andriamanitra rainay eo, mivavaka eo anatrianao ihany koa izay ho an'ity firenenay ty. Ampatsiarovo tena Jesosy ny tsirairay avy, mba tsy aro eo hoevekanao, mpitandrina ny anao, ary tsy anao ambany zavatra an'izany. Dia anao Tompo Andriamanitra io, no ametrahanay izao firenenay izao, mifona izany izay, ary ianao no angatahanay ihany koa, hamindra fo ho anay tsirairay avy indrindra ny manana andraikitra ao anatin'izany. Mpamonjy soa malalo, ianao no angatahanay, anarina indray ty firenenay ty, anangana izany, ka ho mpandresy izay ao anatin'izany. Dia indreto izay Jesosy manantena valim-bavaka aminao, manantena ny antranao aminay, fa fantatray hoe ninninona ataonay ka ataonay amin'ny anaranao, dia azonay valim-bavaka eo anatrianao izany, ary anehoanao ny voninahitra ao sy ny fahatsaranao. Maminay indrindra Andriamanitra, ny mampiombona sy ny manakambana ny vavakay, amin'ilay nampianarinao anay manao hoe sainay ao sy ny an-danitra, mamasiny ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataonay sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Ary mamila ny elokay, tahaka na milanay izay meloka taminay, izay mitondra anay mifakapana, manafahany amin'ny raha, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Andeha sika riavana, hiaraka anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrian'Andriamanitra, ka hitsangana isika anambara izany amin'ny alalan'ny fanononana ny fanekem-pinoana apôstôlika. Anohon' izany sika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fany masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanapaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka gavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino fany masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonana masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ianareo ry havana. Miarahaba ny fiangonana pastera manao hoe nitsangana tamin'ny maty Kristy, dia mamaly ny fiangonana hoe amen. Mba zaraiko aminareo ty ry havana. Talata teo angamba, eny talata na alarobia mijery vaovao eo, dia mandre hoe any Israel, any a Israel ny fandaminana ao anatin'le confinement dia zao hoe ny sinagoga mahazo mamory olona araka zay habe. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany dia hoe tsy mitovy a nisan'ny mpivavaka raha katedraly ianao a na fiangonana kely, fa le rabbin ao a no mandamina arak'izay haben'le sinagoga zany. Zaraiko aminareo zay, dia mitodika aminao Andriamatoandro Rajoelina, ary aminareo conseil fa mety tsy mihaino anay aty ambany tanàna aty izy, zay le zavatra. Reo jiosy reo nge no anisan'ny manan-tsaina indrindra ty ambonin'ny tany. Maninona ny manan-tsaina jiosy? Satria manana lasin-tsaina zatra nandinika lalàna jiosy izy, dia maranitra be ny saina. Zany a, zay le bon sens, zay le pragmatisme. Raha mba azonao atao re, ndao tsika s'inspirer amin'izany exemple ny jiosy zany. Dia sika moa zany samy mihaino ny vaovao a, dia nganeka hitoso amatsara ny fiarantsika mivavaka eto a, hiedina amin'izay mety hoe akamoana volen'ny devoly a, hoe mifaly amin'ny fijerevana YouTube sy Facebook a, fa tsy makamamy izao tranon'Andriamanitra zao a, ho aminareo ny fahasoavan'ny Tompo ry havana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana ao anatin'izao confinement zao a, verina amin'ny fomba ny fiangonana voalohany sika mandray ny fanasan'ny Tompo
isan'Alahady andiny teny isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 de raha antsika mamaky ny andininy fa 4 sy ny fa 7 asan'ny apôstôly 7 26 sy 27 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra, fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy ny nahitan'ny tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana, ary ny fasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Amen. Tantaran'ny Saoly izay vao avy niova fo teto, le avy tany an-dalana ho any Damaskosy izy dia tonga tao Damaskosy izy niova fo ry havana, sy ny tantarana lehilahy anankiray hoe Barnabasy. Ny fampieritrretana voalohany ho antsika ry havana dia izao: tonga tao a Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra Jesosy zany, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra, tsy nino any Paoly ho mpianatra. Fiangonana malalo, ianao ve inon'ny olona ho mpianatra Jesosy? Ianao ve inon'ny olona ho evekan'Andriamanitra? Eny ianao miteny hoe za pastera, za dekôna, za mpandray ny fanasan'ny tompo. Fa inon'ny olona venao hoe ho mpandray ny fanasan'ny tompo? Tena mino, sa mivavanao manambara an'izany ry havanao? Fampieritreretanao antsika zany. Zany angamba tsy dia mila zavay. Mino ve ny olona hoe tena niova fo ianao? Problema manko eto dia hoe mbola fantatra, mbola mazava, mbola velona be ohatsain'ny olona ty le Saoly zay nanenjika atsika. Io izy te iray amintsika, fa hono io. Ka ny olona mbola tsy nahita ny Saoly, tsy nafantatra hoe efa niova fo Saoly. Zao manko ry havana, rehefa tena miova fo ny olona, zany hoe misy fiovana any anatiny any, automatiquement miseho hoe te avelany le fiovana any anaty. Ry havanao, mampandiny tenanao ny tompo hoe mahitanao ve ny olona dia mino fa tena mpino ianao, tena mpianatra ianao, tena evekan'Andriamanitra ianao. Ty tantara kely mampimery ry havana. Misy mpanompon'Andriamanitra mandefa sary avy any Facebook, aminay moa zany tsy indraindray. Dia misy sarina tanora vavy zay, dia manao publication izy dia asiany tenin'Andriamanitra eo. Dia amin'le fiandohan'le publication angamba dia asiany hoe tsara Andriamanitra. Hatreo aloha tsy dia misy maharatsy azy fa rehefa jerenao bikan'le ankizy zafady miteny an'ity mampiseho sakafonjaza izy, ozy izy amizay mampiseho sakafonjaza ary mampiseho kibo. Dozy ahako hoe natsiaron zay, inonao ve zany olona zany? Fa tena pino, raha tena pino izy rava tsy mandefa sary ohatran'izany. Eo zany le fampandinihan-tena antsika ry havana. Jerenao ny olona, mino ve izy fa evekan'Andriamanitra ianao. Faharoa dia zao, 7 fa Barnabasy naka azy, naka ny Saoly izy, ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly. Reo zany le hoe tsy anisan'ny tsy nino. Dia nanambara tamin'ny apôstôly ny nahitany Saoly ny tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana, ary ny fasahiny nitory ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy. Mbola misy fampieritrretana ho antsika eto ry havana.
raha tena hoe evekan'Andriamanitra tokoa isika ka toteny amin'ny maha-eveka, raha tena evekan'Andriamanitra tsika adiditsika ary azontsika atao no miteny hoe io Saoly io tsy le Saoly taloha io, zany garantira fa niova io Saoly io. Zany ry havana ny fiarahamonina ao am-piangonana, ao amin'ny ankohonana. Barnabasy miteny amin'ny rehetrarehetra hoe efa mifanena tamin'i Jesosy io. Ary enganisika ry havana, enganisika mbo toy ny Barnabasy ihany koa amin'izay fiarahamonina misy atsika, toteny ka afaka manolotra mpanompon'Andriamanitra amin'ny namana hafa zany. Amen. Dia isika hivavaka andiny tena ry havana. Misaotra Tompo malalo ny amin'ny teny efa nirenaisinay to, ary misaotra ny amin'ny teninao sy mbola ho raisinay amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay. Fahasoavana anao taon'izany ka tsy mitsahatra ny deranao sy mankalaza anao izay fiangonanao. Misaotra ny amin'ny fampietreretana mpamonjy ao, tsy misy etona ray azy tsy mitony tena hoe mpino, fa tsy zany ny afatra ao aminay. Ny afatra ao dia hoe rehefa mijery anay ve ny manodidina anay dia mahita hoe indray milaza hoe iny dia tena mpino, iny dia tena evekan'Andriamanitra. Ta io zay Tompo tsy mpanambarany finoana fotsiny eo amin'ny molotra ka mamita tena, tsy tonga soa any amin'ny tany izay efa hiandrasanao anay. Aoka ny fijerin'ny hafa no andrefesanay an'izany finoana izany mpamonjy eo. Da io koa zay mba hoe ho Barnabasy eo amin'ny fiarahamonina Tompo malalo, meo anay no toteny, meo anay no hita mahatoky ohatra ny Barnabasy amin'izay rehetra anirahanao anay. Ary ndreto zay mpamonjy eo, mbola te hifona aminao zahay ny amin'ny tsy nandehananay mendrika, izany hoe maha-evekanao zany Andriamanitra. Mamindra fo aminay, hisoro aminay ny fahalainana hamaky ny teninao, handinika ny teninao, hitandrina ny teninao. Hisoro aminay zany mpamonjy eo. Mangataka famelana aminao koa zay Tompo malalo ny amin'ny tsy fahatserovanay saina ny amin'ny andraikitra izay apetraka ao aminay ny hoe mpampititra olona any an-danitra. Ny tsy fahaizanay manazava ny zava-dehibe ny fandaminana, tsy ny fandaminana nge ny zava-dehibe, fa fitaovana sy fomba zany azahoana amin'ny taiza vahoaka. Ary mifona raha zay zay mpitarika indray aza no tsy mahay manaja fandaminana. Mamindra fo aminay mpamonjy eo. Misaotra koa ny amin'ny ohatra Mosesy sy ny rafozany, mampieritreritra anay ny fifankatiavana, mampieritreritra anay ny firaisan'ny saina, mampieritreritra anay ny fifanajany. Mahita ny rafozan'ny Mosesy zay mpamonjy eo, manoro-hevitra azy mba azony mitsimbona ny ainy, tsy ho rera-drera-poana satria tena mavesatra ny andraikitra, ary mirary fitahiana ho an'ny Mosesy vinantony. Ta io Tompo mba ohatran'izany fifandraisan'ny rafozana sy ny vinanto rehetra. Ary ndreto koa zay Tompo malalo, mbola mifona aminao ny amin'ny fahiranay amin'ny fahafozana ara-bola. Dia mbola te hivavaka izay Tompo malalo ho an'ity fireneny ity. Te hivavaka izay ho an'ny Fjkm-Perinasy izay iankina ny zavatra rehetra. Tena mivavaka izahay mba hatsiaro tena hoe evekanao izy Andriamanitra, ka izay zavatra kasainy ao am-botsoroatra ao, izay zavatra tanterahany
na amin'ny lafininna la amin'ny lafininna dia fikasany sy fanapa-kevitry ny efekan'Andriamanitra tena hoe ahasoa ahasambatra ty taninay ty. Fona ho azy zay a, fona koa andro mpitondra rehetra ny fandimby a zay mampianaka ny silamo eto amin'ity tany ity. Tsy mitsara ny silamo zay mpamonjy eo, fa fantatray fa hoe ianao rery Jesosy no lalana, famarinana ary fiainana. Ary ny efekan'Andriamanitra tsy mamevahana ny silamo ho fakapana ho an'ny kristianina marifo salosana, ho raviraveziny amin'ny vola, ho raviraveziny amin'ny sosialy. Tsy makarisika amin'izany ny efekan'Andriamanitra. Mivavaka ho an'ny mpitondra izay tompo malalo. Ary dia sakany ny fianaky ny silamo. Ianao koa no anaisotra n'ity fireneny ity amin'ny fandalana ny fomban-drazana, fomba-pivavahana, nentim-paharazana mpamonjy io. Satria iantsoana ozina izany. Ary dia misaotra anao ny amin'ny azony amin'ny ray latabatra aminao ianao no mbola anadio anay amin'ny tsy fahamarinanay rehetra, mba tsy hisy efitrevitra ampisaraka anay aminao eo ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. 434 ny andininy voalohany. Io manantsika ho amin'ny fandraisana. Tompo-pivavahana tamin'iny alina iny zay namadiana azy raha nandray mofo sy ny kapoaka dia nandida antsika fiangonana anao izany anao ny fanasan'ny tompo ho fahatserovana azy. Dia manatanteraka zany baiko zany isika. Dia velatra manoloana antsika ry havana ny fanasan'ny tompo zay manambara ny fanatrehan'ny tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fomba hita maso sy azo tsapahitanana. Koa andeha isika ry havana mbola hiara hitsangana hanandratra ao eo amin'ny tompo ny fontsika. Dia rasitsika amin'ny alalan'ny antema voalohany. Sika angataka ny fanahy masina ry havana. Ry tompo ray any an-danitro, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambara ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hatsiarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny rahan'i Jesosy Kristy tomponay eo ampandraisana mofo sy ny kapoaka. Fa zany vavaka zany dia ataonay amin'ny anarany. Amen. Ny mofo izay vakintsika
dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika, satria iray ihany ny mofo dia tena iray isika na dia maro aza, satria isika rehetra dia maso mandray amin'izany mofo tokana izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rahan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny rahan'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Aoka isika iompo amin'ny fanetrentena hoe: Tompo, tsy mendrika tao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika ny idiranao ambany tafotranoko aho. Tompo, tsy mendrika ny tsipona izay sombitsombo milatsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho. Kanefa ho ianao hoe izay manantona dia tsy mba rafiko mihitsy. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoy ny Tompo, andeha fefa voavoatra ny fanasana. Aoka hitsangana fiangonana. Hoy ny Tompo, ity ny tenako, raiso ka hany. Amen. Hoy ihany ny Tompo, ity ny rako, raiso ka misotroa. Amen. Hivavaka isika. Sarobidy aminay Andriamanitra ny fotoana tahaka izao, ary mbola mampatsiahy anay hatrany fa hivekanao izahay. Mahavoky soa ny vavanay tokoa ianao tamin'ny alalan'ny namahananao anay tamin'ny tena sy ny ranao. Mankasitraka Andriamanitra, ka hoy izahay manao hoe: misaoran Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahian-drehetra, izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ampoanay tokoa Tompo ny fahasoavanao, ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany favaka izany. Amen. Aorin'ny tsodrano ry havana ary ho famehezana ny afatra rehetra teo ny hira fa 2:320 mandra-piavin'ny Tompo mivava. Tanteraka aminareo any ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompontsika. Mitay anao ny Tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny Tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny Tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Sa
petraka fiangonana fa afaka mangintsika ry havana angatao tsara amin'ny tompo mba hoe veka mahafaly ny tomponao ianao e. Ho an'Andriamanitra velona irery any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.